feo tongotrao. Emisautanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguchao izai pianachao kuambitenenale Jesu malalo izai ainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai ainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechaka wampunaya irote nyavyamina itwechapechaka wampunaya. Eo amorontsiraka Kotor dia ahitana fiangonana maro, toerana hafakely alaovana eo amoron-dranomasina ary trano manambara ireo lasany. Tsara mandavataona ny toetrandro ao aminy ary izay no mahatonga azy ho be mpitsidika. Avy eny no nimponina ao aminy isan'ireo teratany vahiny tonga mitsidika Montenegro isan-taona. Nandritra ny taona maro tena nantanteraka lasy teo amin'ny tora-pasika Selenika ny fiangonana Adventiste teny an-toerana. Ilia dia anisan'ireo mpamakilay voalohany tao amin'izany toerana izany. Tsaroany ireo fiaikanany eniny tamin'izany fotoana izany. Tetonoana naminana ny asa rehetra manodidina ny taona 1970 no nanomboka ny asa dia nakasitrahany ny fitondram-panjakana ny asa nataonay. Fotoana forotaorinan'izay dia niboaka ny ady lehibe faharoa. Niatrika olana maro ireo mpiray-fanantenana nanatanteraka ny fivoriam-bavaka tao an-trano. Tsy nahazo alalana ivory izy ireo rehefa nianalefaka ny lalàna ary niala sasatra ny olona dia tsy maintsy tany an-tokantrano, tsy maintsy tany an-trano ny momra iray no nivavaka ny fiangonana. Betsaka ny fotoam-pivavahana tsy maintsy mahembotra. Noho ny farany dia novidian'ny fiangonana ity trano ity. Fotoam-pivavahana indray zoma ihany no tanterahana dia nalain'ny fitondram-panjakana kely n'ilay trano. Nividy tany indray ireo mpitondra fiangonana izay nanatanterahany tanora lasy mandritra ny vanim-potoana mafana. Mety ampidi-doza nefa izay satria tsy mbola nahazo alalana anao izany izy ireo. Danilo no mpitandrina ao amin'ny tanàna Zelenika. Tsarony tsara ny nanatrehany lasy tao amin'izany toerana izany sy ny nahatonga azy hanolotra ny fiainany ho an'ny asa fanompoana. Teto amin'ity toerana ity 20 taona laso izay no nisy ny lasy voalohany indrindra ho an'ny tanora. Nisy toerana 10 teo eo natokana hiderana sy ny rana ary ny anarana soratra masina. Nandritra ny taona maro no nanatanterahana lasy ho an'ny tanora teto. 13 taona ty aoriana dia niverina ho an'ny tompony teo aloha ity trano ity. Nisy olona avokoa ireo mpitondra fanjakana ary tsy ela taorian'izay niverina taminay indray ity trano izay nombana taminay ity. Ity trano ity dia lasa toerana filasian'ny tanora sy ny ankizy. Ampolo taona maro dia nanaovana fiofanana ihany koa tao. Betsaka ireo tanora nanolo-tena ho an'i Jesosy ka natao batisa tao amoron-dranomasina. Efa ho 90 taona nefa izao ilay trano ary tena efa miapotika. Efa miotsaka tsikilikely ireo rindrina ary tsy afaka ampiasaina intsony no loza mety ateraky ny fahasimbana. Ny an'ny vahaolana dia niandrotanana ilay trano ary manangana vaovao indray. Ny ampahany amin'ny fanatitra Sekoly Sabata rotsaka ao amin'ity 3 volana ity dia entana navaozana ity trano ity. Satria manana fijery lavitra izay dia mivavaka ny mba ahavitanaingana ity trano ity. Tsy ho an'ny olona ety manodidina ihany fa
ho an'ny tanora rehetra manerana ny union sy ny division misy anay. Nanapa-kevitra ny ampanofa ity trano ity ny fiangonana ho fanampiana amin'ny fanangonana ny vola ilaina ho fanarenana azy. Tia ny fiangonana avadika ho centre d'influence izy ity ho fanampiana ny fiarahamonina. Eto ambavaka ity tetikasa ao Montenegro ity. Eto ambavaka izany mba hahatonga amin'ny fon'olona maro ho voakasika. Misaotra anao manohana itony tetikasa itony amin'ny alalan'ny fanatry ny Sekoly Sabata. Manahoana daholo ny zazabody sy zazamono e, faly miara-batsika rehetra tratra n'izao sabata mahafinaritra izao. Fiarahana amin'ny Jesosy ange anio e. Dia andao isika hiaraka isaotra azy e, akambana daholo ny tanana aloha e. Dia ahondrika ny maso, ahondrika ny loha, akambana ny tanana, ahondrika ny loha, dia akipy ny maso. Andriamanitra misaotra anao zahay fa feno fitahiana nandritra ny nemana, omenao sabata fitsaharana mba hiarahanay mideranao. Dia misaotra anao koa izay fa nomenao fotoana ahafana mianatra ny teninao. Mangataka izay Jesosy omeo fahendrena mba ho zaza endrim-pakatoa ny ankizy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny lohatenin'ny tantarany anarantsika indray anio dia hoe tsy nisy paintinay intsony, tsy misy paintinay intsony. Ny teny natao tadidy ao amin'ny Efesianina 4:10 manao hoe fa asany isika voaforona mba hanao asa tsara. Fa asany isika voaforona mba hanao asa tsara. Andao hiaraka merina an'izay ary tsika rehetra. Miaraka manisa telo isa, roa, telo. Fa asany isika voaforona mba hanao asa tsara. Bravo. Dia arao amin'izay ary ny tantara. Mahafinaritra be nge ity tantara ity e. Sady nangitakitaka no natahotra ny kapiteny namana tamin'izay. Teny an-dalana hitady ny mpaminany Elisa mantsy izy. Tsy ndrindona izy satria mety ho sitrana amin'ny abokany. Natahotra ihany koa kanefa sao tsy ho sitrana. Nitondra volafotsy sy volamena ary akanjo vaovao folo lafo vidy maromaro ny kapiteny namana. Atao fanomezana ho fisaorana an'ireo rehetra sitrana izy. Farany dia tonga tao an-tranon'ny mpaminany ny kapiteny namana sy ireo mpanompony. Nidina ny kalesy namana. Niarahaba azy ny mpanompony Elisa. Tokony ilaza amin'ny mpaminany izy fa tonga ny kapiteny namana. Niandry tampitebitebena teo alatrano ny kapiteny namana. Minitra vitsy taorian'izay niverina ilay mpanompy sady nitondra hafatra. Niteny ny mpaminany Elisa hoe tokony hisasa impito ao amin'io Jordana ianao dia ho sitrana ny abokanao. Ny voaramena ny atezerana ny endriky namana. Dia tsy niresaka tamiko akory ny mpaminany hoy izy anakapo. Tena tsy nakasitrahany mihitsy ilay hafatra. Ny rintona niverina teny amin'ny kalesa ny kapiteny namana. Andao hody e! Hoy ny antsoantsony. Nifampijery ireo mpanompo namana. Fa maninona no hody sika? Hoy izy ireo nanontany. Satria tsy te sasa ao amin'ny rano ony maloto ny Jordana io Ka raha izay sasa ve no sainy ataoko? Eny amintsika nga tsy misy renirano tsaratsara kokoa izy namana. Andraso kely aloha ho ilay mpanompony. Raha zavatra sarotra noho izany aza no nasain'ny mpaminany nataonao dia nandramanao tokoa izany.
Koa maninona no tsy ataonao zany zavatra tsotra dia tsotra izany? Nijanona mana sady nieritreritra ary amin'izay holazainy taminy teo. Marina ny voalazan'izy ireo hoy izy. Lalan-davitra iny no nalehako. Andeha anao izay lazain'ny mpaminany aho. Eny ary, hoy ny kapiteny Namana. Andao any amin'ny on'ny Jordana. Nandeha aingana tamin'ny kalesa ho any amin'ny renirano izy ireo. Nesorina mana ny akanjony sy ny kapany. Niketrona ny andriny nijery ilay renirano maloto kanefa dia lasa nisitrika avy hatrany izy. Nisitrika tao amin'ny rano ny kapiteny Namana. Indray mandeha, mbola teo ihany ny pentina. Indroa, fa mbola teo ihany ireo pentina. Intelo, mbola teo ihany ireo pentina. Inefatra, mbola teo ihany ny pentina. Indimy, mbola teo ihany ireo pentina. Inenina, mbola teo ihany ireo pentina. Impito, tsy nisy pentina intsony. Sitran'Andriamanitra arak'izay nolazain'i Elisa anaty tao tokoa i Namana. Nitsambikina nivoaka avy tao anaty rano Namana. Nojereny ny tenany. Hoay, tena sitrana izy. Tsy nisy na dia pentina abokana kely akory aza. Tsy andriny izay isaorana amin'ny mpaminany Elisa. Tsy andriny intsony ny hody any an-tokantrano ka hitantara amin'ny fianakaviana. Nanompo tsara any Namana ilay mpanompo kely sy ny mpaminany Elisa. Nolazain'ilay mpanompo kely momba an'Andriamanitra sy ny mpaminany Elisa. Dia nolazain'ny mpaminany Elisa tamin'ny Namana ny fomba fanasitrana an'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra raha manao soa amin'ny hafa koa isika e. Manao daholo indray ianareo ankizy kely namako. Tonga indray ity ny fotoana izay mifanomesantsika amin'izao sabata mahafinaritra izao iarahantsika mamerina ny lohahevitra fafito eto. Ny Jesosy manokana anie momba sy tahantsika rehetra eo am-pianoana izany famotinana ny lohahevitra izany. Eny ary lohahevitra fafito manao hoe ilay fanasana no manin'ny Estera. Ilay fanasana no manin'ny Estera. Ny andalan-teny izay nataontsika tsenjery dia hitantsika tao amin'ny ohabolana toko 7:5. Ohabolana toko 7:5 andenge rahantsika mameriny maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Eny tokoa ankizy namako, Andriamanitra dia mitary-dalana antsika mandrakariva hanao ny tsara eo amin'ny fiainantsika. Dia tahaka izay nataony tamin'ny Estera. Koa mino aho fa sitraka ao indrindra ny hanatanteraka izany miaraka amin'Andriamanitra dia ny hanao ny tsara indrindra. Da ho ary arahana ny tantara. Efa nanatrika fiaraha-misakafo manokana ve ianao? Ka nanao akanjo tsara indrindra fitondra ny olona rehetra tamin'ny fotoana io. Nanomana fanasana fiaraha-misakafo manokana koa nge ankizy ny mpanjaka izay nikarakarain'i Estera. Rehefa avy nifadiana nandritry ny 3 andro sy 3 alina mantsy Estera dia nanao ny akanjo tsara indrindra fitondran'izy fa andeha iona amin'izy are iona amin'ny mpanjaka. Ka nakeo ambaravaran'ny efitra nisy ny seza fiandriana mpanjaka izy. Ka dia nijoko teo, nangina tsy ny lobava nitsiky ny mpanjaka. Rehefa nahita azy sady nanondro azy tamin'ny tena volamena. Sady niteny hoe, mandroso, manatona Estera. Inona no azoko atao ho anao ry mpanjaka vaviko? Hoy ange ny mpanjaka tamin'izany sady nitsikitsiky izy. Lazao fa na dia hatramin'ny atsasaky ny fanjakako aza dia omeko anao. Efa nanomana fanasana ho anao sy hamana aho anio. Hoy Estera namaly ny mpanjaka. Miangavy ianareo mba ho avy amin'izany fanasana izany. Ho avy mihitsy izahay ka. Hoy ny mpanjaka ange tamin'ny Estera.
No ny afaka kelikely rehefa niara-ny sakafo tao amin'ny fanasana izay noman'i Estera angeraka izy hamana sy ny mpanjaka dia hoy ny mpanjaka tamin'i Estera, inona no azoko ataonao ry Estera mpanjaka vavy? Tsaroa fa omeko anao dia na dia hatramin'ny atsasaky ny fanjakako aza. Miverena indray rahampitso miaraka amin'ny amana, hoy ny valitenin'i Estera dia ho valiako ny fanontanianao. Faly ery i amana rak'izy rehefa nandeha nody. Tsy ny olona rehetra mantsy no nasaina niara-ny sakafo tamin'ny mpanjaka sy ny mpanjaka vavy e. Tamin'izay fotoan'izay dia nahita indray an'i Mordekay mipetraka teo am-bavahady izy. Tsy niakoaka teo anatrehany Mordekay tsy nitsangana akory azy izy rehefa nahita ny amana. Noho izany rak'izy dia tezitra mafy amana saingy tsy niteny na inona na inona. Nirehare fatratra tamin'ny fianakaviany sy ny namany mantsy amana rehefa tonga tany an-tranony. 10 ny zanako, manam-bola sy fahefana aho. Tia ny mpanjaka aho, nomeny toerana ambony aho. Izao no olona ambony indrindra ao an-dapa manarakaraka amin'ny mpanjaka. Izao rery no olona nasain'i Estera mpanjaka vavy hiara-misakafo amin'ny mpanjaka. Mbola nasainy hiara-isakafo aminy indray aho izao rahampitso. Taorian'izay dia nitaraina tamin'izy ireo izy ny amin'ny Mordekay. Ho tena lafatra tokoa izy ny zavatra rehetra raha tsy nisy an'ity Mordekay ity. Hoy izy ange ny tapatape. Mipetraka eo am-bavahadin'ny mpanjaka eo foana mantsy izy isan'andro kanefa tsy mety manome voninahitra mihitsy. Nisy olona nanosika-hevitra hoe maninona moa raha asainao ahantona any izy. Tiany amana ilay hevitra koa dia nasainy natsanga ny mpanompony ny lampihazo sy ny hazo lava fanantonana rak'izy. Tsy nahita tory ny mpanjaka ny alina an'io. Nasainy nentiny anankiray tamin'ny mpanompo eo aminy boky izay fireketana an-tsokatra ny zavatra miseho isan'andro ao an-dapa. Dia nasainy novakiana izany. Novakianany amin'ireo mpiambina roalahy izay nikasa hamono azy. Hitany tao ny amin'ny Mordekay izay nitatitra izany teti-dratsy izany mba hiarovana ny ain'ny mpanjaka. Namonjy ny haiko kay hozy izy i Mordekay. Efa nomentsika valisoa ve izy? Hoy izy tamin'ny mpanompony. Tsy atompoko, hoy ilay mpanompo. Tsy mbola nanome mihitsy isika e. Ny ampitso maraina dia niditra teo an-kianja teo anatrehan'ny mpanjaka ary amana. Nangataka lalana ny amin'ny hanantonana an'i Mordekay ny fikasany tamin'ny fotoana io. Tsy mbola nahateny na inona na inona akory anefa izy fa avy hatrany dia hoy ny mpanjaka nametraka fanontaniana taminy. Inona no tokony atao hanomezam-boninahitra ny olona manoso eto amiko? No heverin'ny amana ange fa izy no tiany mpanjaka ho lasainy ka dia hoy izy, omeo akanjo fiandrianana fitafian'ny mpanjaka sy satro-boninahitra izy. Ary aoka izy hitaingina ny soavalin'ny mpanjaka eny amin'ny lalam-be rehetra. Ary ny mpanomponao dia asainao miantso eo anoloany manao hoe izao no atao amin'ny lehilahy izay tia ny mpanjaka omem-boninahitra. Tiako mihitsy izany hevitra izany ry amana, hoy ange ny mpanjaka e. Tanterao tsy misy atan-kanjo amin'ny Mordekay izany rehetra izany. Aza misy adinonao na dia iray aza. Tsy maintsy nanatanteraka izay nasain'ny mpanjaka natao tokoa izany rak'izy amana. Tena saikatra dia saikatra tokoa izy sady menatra ka dia nisaro-tava mihitsy izy teny an-dalana hody ho any an-tranony. Rehefa tonga tany an-tranony izy dia notantarainy tamin'ny fianakaviany indray ange sy ny namany avokoa ny zavatra niseho rehetra. Ho lasa amin'ny Mordekay avokoa ary ny fahefanao rehetrako raha izany no miseho. Tsy haresy azy mihitsy ianao fa dia ho haringana tokoa. Tsy nanam-potoana hamaliana izany akory rak'izy amana. Fa injao efa tonga ireo mpanompo mpanjaka nandondona azy hiaraka aminy ho any amin'ny fanasana faharoa izay efa nomanin'i Estera mpanjaka vavy. Inona ireny ny zavatra hitrangy e? Inona no lazain'i Estera? Omba azy Andriamanitra. Ombanao ihany koa nge Andriamanitra e. Maniry no namanao akaiky indrindra izy. Raha sitraka ao izany fanampiana izany.
Ampifaliana trany ry tanora zandrany malala no iaonana amintsika indray amin'ity anio ity. Hiaraka indray isika amidina ny lesona fahafito izay ny anarantsika nandritry ny herinandro. Jehova no fanevako. Mahafinaritra indray ity lesona fahafito ity. Jehova no fanevako. Andeha aloha ataontsika nijenjery. Aoka ioby noho ny famonjena azonao izahay, ary amin'ny anaran'Andriamanitra no hananganana faneva. Ho tanterahan Jehova ny nangatahanareo rehetra. Salamo 20:5. Inandray ary zavatra mahafinaritra be izay ny anarantsika nandritry ny herinandro. Hitantsika fa nijanona tao ireo fidima indray izany izao zanak'Israely. Mbola resaka zanak'Israely isika, mbola nenefitra. Hitan zareo nandritra ny fotoana rehetra izay nandehanany, ny fahagagana sy ny fitarihana nataon'Andriamanitra azy ireo. Nanokatra ny ranomasina izy andehanany, nandefa ny papelika izy mba ho sakafony, nandatsaka ny mana isan'andro izy hoaniny, ary nanome an'izany avy eny rehefa soma. Nanome rano tamin'ny vatolampy ihany koa izy. Betsaka ny zava-mahagaga izay nataon'Andriamanitra tamin'ireto zanak'Israely reto, hanehoana Andriamanitra azy ireo mibaribary fa miay azy, mikarakara azy ary tia azy Andriamanitra. Eny fa na dia tsy mankatoa ary izy ireo mazana. Ny zavatra nahavariana dia izao, na dia efa be da be toy izany ary ny fitantanan'Andriamanitra azy, dia mbola nametraka fanontaniana ihany izy hoe: eto amintsika ve Jehova? Eto aminay ve Jehova? Dia nisy fiaikana anankiray indray izay tsy maintsy nolalovan'izy ireo noho izay zavatra izay. Dia niady tamin'ny Amalekita. Nandeha indray izany fa tonga ho avy indray ny fanafihan'ny Amalekita, ary navelan'Andriamanitra hiady tamin'ny Amalekita ny zanak'Israely. Ary Mosesy dia niakatra tambonina avoana, niaraka tamin'ny Arona sy ilay lehilahy anankiray, manompo anankiray. Dia teo izy ireo no nivavaka tamin'Andriamanitra. Teo izy ireo no nanandratra ny tanany, izany hoe i Mosesy nanandratra ny tanany, ary i Arona sy Ora kosa no miaraka amin'izy ireo. Rehefa niomana i Josoa fa hitarika ny ady, dia natazana izy eny amin'ny avoana fa io Mosesy fa manandratra ny tanany mivavaka amin'Andriamanitra. Nandeha ny ady, mijery matetika eny amin'ny avoana i Josoa, matanjaka ny zanak'Israely, maharesy izy ireo satria nahatsapa fa misy herin'Andriamanitra izay mifandray amin'ny Mosesy, manome toky an'izy ireo fa manampy Andriamanitra. Rehefa misy fotoana reraka Mosesy dia midina ilay tanany na miala sasatra kely izy, dia lasa mahery indray ny Amalekita, ary indro fa mitady ho resy ireto zanak'Israely ireto. Hitan'izy ireo tamin'izay fa rehefa midina kay ny tana Mosesy dia resy ny zanak'Israely. Dia nanambara Mosesy dia indro i Arona sy Ora fa niazakazaka naka vato hipetrahan'i Mosesy, ary izy mirahalahy nanohana ny tanan'i Mosesy. Nandeha tontolo andro mandra-parivo ny andro ny ady, ary araka n'izay nambaran'Andriamanitra dia resy tokoa ny Amalekita. Tsapan'ireto zanak'Israely ireto, fa rehefa mifandray amin'Andriamanitra izy ireo, rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra, dia nitondra fandresena ho azy. Nasehon'Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay indray fa eo anivony Andriamanitra, ary te hanampy azy mandrakariva Andriamanitra. Indraindray tokoa ry tanora namako ny fiainantsika dia tahaka izany ihany, fa saingy izao manome voninahitra an'Andriamanitra isika rehefa miantehitra aminy, fa tsy amin'ny herin'ny tenantsika. Tian'Andriamanitra isika mba hiantehitra aminy, fa tsy amin'ny herin'ny tenantsika. Rehefa mifandray amin'Andriamanitra isika dia hitondra fandresena eo amin'ny fiainantsika izy. Izy mihitsy Andriamanitra mihitsy no hitondra ny fandresena eo amin'ny fiainantsika. Ary ny ataontsika dia toy ny mahazatra mankalaza an'Andriamanitra noho izany famonjena izany, manome voninahitra azy noho izany famonjena izany.
tian'Andriamanitra mandrakarivany handresentsika eo amin'ny fiainantsika. Betsaka ireo fanakapanahy, betsaka ny ady atrehintsika, na eo amin'ny fianarana izany, na eo amin'ny fiainana andavanandro izany, be da be. Kanefa izao tian'Andriamanitra ampahafantarina antsika fa mamonjy antsika izy raha matsoky azy isika, raha miantehitra aminy fa tsy miantehitra amin'izay fieritreretantsika na hoe fahaizantsika. Tian'Andriamanitra izany isika mba hankalaza azy amin'ny alalan'ny fisaorana noho ny fandresena izay omeny eo amin'ny fiainantsika. Izay indray ara ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro iny. Mazotoa mandrakariva ary tanora sandry namako mianatra ny tenin'Andriamanitra, fa izany tenin'Andriamanitra izany no hampitombo anao ary hanome anao fanampiana mandrakariva eo amin'ny famakivakiana ny fiainana izay andehananao. Na dia mbola tanora ary ianao, mbola betsaka ny dia ho alehanao dia izao ianaro ny tenin'Andriamanitra fa hanampy anao izany. Dia mirary soa antsika indray ary mandra-peona amin'ny manaraka. Miaraba ny tanora mantonto rehetra nandratran'izao fotoana izao indray izay mirenantsika ny lesona nianarantsika tamin'ny herinandro. Lesona fafito ny nianarantsika izay mitondra ny lohateny hoe mametraka fenitra. Ny tsenjery dia Genesis 2:2-4 raha antsika manao izany. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny reniny sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofo iray ihany ireo. Fony namorona ny olombelona Andriamanitra, namorona ny Adama sy Eva dia nitsofon'ny rano izy ireo ary tamin'izay fotoana izay no nampiraisan'Andriamanitra azy ireo ao anatin'ny fatoram-panambadiana, tao anatin'ny fanamasinana ny fanambadiana. Dia rehefa vao masina izy ireo dia izay vao afaka miroso amin'ny firaisana ranofo. Dia izay indrindra ny lesona nianarantsika tamin'ny herinandro iny, ny amin'ny tokony hametrahan'ny tanora fenitra sahady eo amin'ny fiainany ny amin'ny firaisana ranofo. Ny firaisana ranofo dia natokana ho an'ny mpivady irery ihany. Mety marobe ny foronana izay mitarika ny tanora amin'izao fotoana izao mba hiroso amin'izany firaisana ranofo izany mialohan'ny fanambadiana na ivelan'ny fanambadiana ihany koa. Kanefa rehefa mandinika ny soratra masina isika dia mampianatra indrindra ny soratra masina ao amin'ny Hebreo 7:24 fa fahotana ny fanatanterahana izany firaisana ranofo izany ivelan'ny fanambadiana sy tsy ao anatin'ny tokantrano. Inona moa ny voka-dratsy mety ho aterak'izany? Voalohany indrindra dia manjary tapaka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra izay manamasina anao. Mety ihany koa hisy voaka tsy iriana, mety hisy aretina izay mahazo ihany koa, ary indrindra ny fahatsiarovana omeloka mandrakariva izay mety hanaraka anao mandritra ny fotoana lava rehetra eny. Dia izay indrindra ny tokony hitandreman'ny tanora mantoanto rehetra. Dian'izao amin'izao taona anareo izao dia mila mametraka tsara ianareo fa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra dia ny fahadiovana ny fahamasinana. Tao anatin'ny lesona dia nahita tantarana tovovavy iray isika izay niaraka tamina tovolahy iray, ary rehefa niaraka izy ireo dia nanome boky fahatsiarovana izy, boky izay misy antala tononkalo-pitiavana. Dia rehefa nisaraka tamin'ny tovolahy io izy dia niaraka tamin'ny tovolahy hafa indray dia nanolotra n'izany boky izany ihany koa, ary tamin'ireo tovolahy maromaro izay niaraka taminy dia nitolorany an'izany boky izany avokoa. Rehefa tonga ny fotoana hanambadiany dia mbola nitolorany boky ihany koa ilay hovadiny, ary efa azo ny antoka fa io no hovadiny kanefa dia izao lasa tsy nanana fifaliana intsony izy, na dia faly tsy nisy toy izany aza ilay zazalahy izay nampiakatra azy hovady ny amin'ilay boky izay natolony fa ilay zazavavy kosa dia tsy nahatsapa fifaliana intsony satria efa notolorany boky toy izany avokoa ireo tovolahy rehetra izay niaraka taminy. Dia tokony hampianatra antsika izany lesona tantaran'izany zazavavy izany fa azontsika raisina indrindra izany amin'ny lafiny firaisana ranofo ihany koa. Zava-dehibe indrindra ary mahamasin'Andriamanitra ny firaisana ranofo ka tokony hitandremana tsara ary tanora mantoanto mba ho an'ny tokantrano rehefa vita ny fanambadiana izay vao miroso amin'izany ny tanora mantoanto. Dia ny hamezantsika azy dia izao ny teny amin'ny Salamo 119:7-7. Inona ny arovan'ny zatovo lalaka lian'ny Jehovah loto? Ny fitandremana araka ny teninao.
ataovy tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ary izany no hiaro anao mba tsy ho latsaka anatin'ny fakapanahy na ho latsaka anatin'ny fandrika rehetra izay alefa ny satana aminao. Ataovy tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra na amin'ny alalan'ny vavaka na amin'ny alalan'ny fandiniana ny teniny isan'andro azy atao tsy rambana izany tanora mantoanto dia mirary soa indrindra nareo ary samy ametraka fenitra tsara avokoa eo amin'ny fiainany dia eo amin'ny manaraka indray. Dendrika falifaly no irabanantsika zatovy namako amin'ity sabata ity, afaka mintina afaka hiara-hianatra ny tenin'Andriamanitra isika hiaraka andray lesona ihany koa. Rehefa mipetraka ny fanontaniana tamin'ny andron Josoa hoe tena ho azontsika tokoa hoe ny tany Kanana, dia naniraka mpisafitany izy anankiroa. Andrahandro ireo mpisafitany ireo mba hijery ny tanàna hoe manao ahoana izany tany izany, tena ho azontsika tokoa ve. Dia toy izao ny voalaza ao amin'ny Josoa 4:7. Dia natolotra ho an'i Jehovah ho zavatra ho voahozina ny tanàna sy izay rehetra ao, fa raba-janga ihany no velomina, dia izy izay rehetra ao aminy ao an-trano satria nanafina ny irantsika izy. Zay ilay Josoa 4:7. Rehefa nandeha izany ny tantara dia misy an'ity vehivavy antsoina hoe raba-janga ity. Amin'ny maha raba-janga azy dia izy zany vehivavy mpivarotena. Mponina ao anatin'ilay tanàna izay ho tafihina. Ary rehefa hanafika ny tanàna ry Josoa, ny zanak'Israely miaraka amin'ny herin'Andriamanitra dia horinganina avokoa. Hatramin'ny zavatra rehetra ao amin'ny tanàna dia ho potehina satria tsisy handray an'izany intsony, satria zava-boahozina izany. Ireo mponina tao amin'ny tanàna dia nafantatra tsara fa mahery ny Andriamanitra ny Israely. Henony zareo tsara mihitsy ary fantany fa izany zanak'Israely izany dia afaka ny ampita ny ranomasina mena. Izany zanak'Israely izany dia efa niady ary nandresy ny Mediana sy ny Giliada ary Basana. Mpandresy ny zanak'Israely. Ary dia hanafika antsika indray izy. Hoy ireto olona tato tanàna ireto, noho izany dia ho resy isika. Dia izao, misy mpisafitany, misy olona nalefan-jareo andao vonoina. Kanefa ireto olona anankiroa mpisafitany izay hoe ho vonoina ireto, dia nafeny ny Rahaba. Nafeny ny raba-janga tao an-tranony ary nafeny ny tao ambonin'ny tafo mba tsy ho hita rehefa misava ny olona teo an-tanàna. Zay moa zany ny tantara rehefa mamaky ny Josoa 4:7. Dia izao, hoy Rahaba mantsy an'izy mirahalahy hoe rehefa hanafika ny tanàna nareo dia aza vonoina sy ny ray aman-dreniko sy ny fianakaviako rehetra aza aringana izahay. Tena mba hanao an'izany ve nareo satria fantatro fa andresy ianareo ho azonareo ty tanàna ity, kanefa rehefa ho azonareo ty tanàna ity aza aringana re zahay. Fantatray fa mahery ny Andriamanitra reo. Raba-janga zany dia resy lahatra fa mahery ny Andriamanitra ny Israely, fa ny olona tao tanàna tsy mba resy lahatra ny amin'izany. Dia hoy izy mirahalahy hoe eny, tsy ho ravanay ny misy anao tsy ho aringanay ny ray aman-dreninao ka zao ataovy atao tranonao zareo amin'ny fotoana izay hanafianay, dia asivy lamba menamena ao ambonin'ny tafinao mba hafantaranay hoe enao ilay tsy ho aringana, dia ataovy ao ny ray aman-dreninao sy ny ankonanao rehetra. Tena ho ataonareo ve izany? Tena ho ataonay izany. Dia avotra izy mirahalahy, dia lasa niverina tany amin'ny Josoa, nanafika ny zanak'Israely, potika ny tanàna, ringana avokoa ny olona rehetra, fa Rahaba-janga sy ny fianakaviana kosa ary ny ankonany dia tsy tao anatin'izany. Inona ny lesona azo tsoahana? Lesona azo tsoahana dia izao. Na dia mpanota, na dia Rahaba-janga aza no anaran'ny Rahaba, dia izao, nino an'Andriamanitra izy. Fantany fa mahery io Andriamanitra io, ary dia tsy voaringana izy. Tsy tratra ny loza izy. Ry tanora namako, isika ihany koa, mety ao anatin'ny fahadisoana, ao anatin'ny fahotana sy ny sisa, dia miteny amintsika ny tompo amin'ity sabata ity.
aza mijanona amin'izany toeran'izany fa manaova tahaka ny rahaba mijoro mino manaiky fa andriamanitra dia mahery ary manavitra sy mamonjy ireo olon'andriamanitra ary manaiky azy ireo. Indraindray tsika rehefa ao anatin'izay atanorano zay dia ohatrany hoe tsy manaiky tsy mety za moa inona za nge mpanoty sy ny sisa fa zao anao zava-dehibe amin'izay miankina amin'ny Andriamanitra satria Rahaba dia niankina tamin'Andriamanitra na dia mpanota azy dia nanaovan'Andriamanitra zava-dehibe teo amin'ny fiainany voavonjy izy avotra izy ary dia nanampy azy Andriamanitra. Ny antony mahatonga atsika ohatrany hoe tsy tafavoaka ohatrany hoe mampalahelo indraindray dia sika mieritreritra tena tsika hoe mahery dia tsy miankina amin'Andriamanitra. Tsika mieritreritra amin'ny tena tsika hoe mpanota mety mihoatra noho Rahaba aza kanefa mamela atsika ny tompo ary afaka mampiseho ny heriny amintsika ny tompo rehefa miandany amin'ny zavatra tsara isika rehefa miandany amin'ny zavatra marina isika ary izay fiandaniana amin'ny zavatra tsara sy marina izay no anentanako atsika mba ho ataontsika tahaka nataony Rahaba zay dia mba raha anao marimaritra iraisana ihany dia amin'ny zavatra aza atao amin'ny zavatra ratsy fa amin'ny zavatra tsara zany anaovana marimaritra iraisana tahaka ny fanafenana azy amin'ny rahalahy fa indraindray tsika ny marimaritra iraisana ataontsika dia marimaritra iraisana amin'ny zavatra ratsy amin'ny zavatra ratsy dia tiako ianao mba hiala amin'izany fa tsy mahasoa atsika izany ary mety hapotika sy havery atsika izany. Toy izay raha fitinina ary loha hevitritsika ary manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray fifaliana la Franco mandra-piresaka Arsia. Sana
raisina ho tombontsoa sy fifaliana indray a ny tafahoana finaritra aminao atao anatin'ny herinandro fafito amin'ilay loa FDB hoe ny epistily ho an'ny Efesianina. Herinandro fafito a nomena ny lohateny hoe ny firaisana ao amin'ny tenan'ny Kristy. Lohateny mahafinaritra ary mitondra famelombelomana sy mahatonga antsika hanana tombamidy indray ao anatin'izany rehetra izany. Ao amin'ny Efesianina toko faefatra ny andininy faraka ambin'ny folo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo no andininy fitadidy zay ny rahantsika teto nandritran'ny herinandro manao hoe Efesianina efatra tiny ndraiky ambin'ny folo sy ny roa ambin'ny folo ary izy ny nanome ny sasany ho apôstôly ary ny sasany ho mpaminany ary ny sasany ho evanjelista ary ny sasany ho mpiandro sy mpampianatra ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompona amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenany Kristy. Andraikitra re zany, voninahitra re zany, tombambidy re zany, hametrahany ny tenin'Andriamanitra antsika tsiraray avy ao anatin'ireo andininy anankiroa ireo. Andeha herosotsika ary nijery todiky ny herinandro tamin'iny aloha hevitra iny ka manasanao hanomboka izany amin'ny alalan'ny vavaka. Raha inay be fitiavana any an-danitra misaotra satria tsy nafeninao aminay indray ny sitraponao fa ambaranao amin'ny alalan'ny teninao izany. Avelao ny alokay, sokafo ny vavahadin'ny tsainay mba ahafantaranay izay tianao ambara. Dia mitenena fa vonina hianatra zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha mijery ny firaisan'ny fiangonana zay mitonona ho kristianina isika dia mahita lesoka mandrakariva satria saiky misy indro kely mandrakariva izany. Ary mampalaelo an'Andriamanitra reny toe-javatra ireny na dia zavatra tsy tsapatsika loatra aza indraindray noho ny fiheverantsika fa manana ny tombambidy miavaka kokoa, lehibebe kokoa na ilaina kokoa noho ny hafa isika. Misy angano tranainy anankiray nosoratany Aesopa zay mitondra ny lohateny hoe iza no lehibe. Maresaka indrindra ny fifamalin'ny kibo sy ny tongotra sy ny ady varotra izy ireo manao hoe iza amin'izy roa lahy no lehibe. Dia nirehare mihitsy ny tongotra tamin'izay fotoana izay fa izy no lehibe satria izy no mibata ny ampahany betsaka amin'ny tena. Andraikitra lehibe zany ary iarahana manaiky fa tena ilaina tokoa ny tongotra. Fa namaly ny kibo ka nanao hoe raha tsy mampiditra sakafo ato anatiko aho dia tsy ho tonga any amin'ny tongotra ny hery ilaina rehetra ahafahany manao zany asany izany. Moa ve tsy efa nandalo teo amin'ny mpianatra kristiany koa zany fanontaniana te hametraka ny toeran'ny tena eo amin'ny lehibe izany. Ao amin'ny Mateo toko 20 zay nedininy reniny zanak' Zebedio varotra tamin'i Jesosy manao hoe aleo mba ho eo amin'ny ankavia ny zanako lahy iray ary eo amin'ny ankavanana ny zanako lahy iray. Mindininy fa 20 Mateo toko 20 dia valy teny tsotra nasetran' Jesosy an'izany zay teo lehibe aminareo dia ho mpanompon'izy rehetra. Ary mpiara-mianatra namana, ny lesona voalohany tsy ho antsika dia zao: tsy maintsy miara-miasa isika rehetra mba ahasalama tsara ny vatana. Zao no voalazan'ny Efesianina toko 4 andininy 4 raha fitiantsika manao hoe fifanompon'ny isantonony. Fifanompon'ny isantonony zany hoe ny iray manompo ny iray ary mifamaly amin'izay ihany koa ny ataon'ilay iray amin'ny iray hafa. Isan'ny manamarika ny Efesianina toko 4 io ny fanambarana ny hoe iray zay miverimberina ao anatin'izany toko izany. Voalazan'ny Efesianina toko 4 fa iray ny fanahy handeha homendrika ny fiantsoana hitondra tena na iaina hanana toetra mampiray, toetra tsara zay ho amin'ny firaisana, toetra ny fanetretena sy ny fahalemem-panahy ary ny faharo-po. Iray ny fanahy. Ny fanahy no manomeza ny toromarika izany mba tonga antsika rehetra hatratra ny zanomarika izany. Iray eo amin'ny Kristy, isan'ny niverimberina imbetsaka, voalazan'ny mpandinika saotra masina fa impito mihitsy
no iverenan'izany a ao amin'io toko sy andininy io iray ny tena iray ny fanahy fanantenana iray ny tompo iray ny finoana iray ny batisa ary iray Andriamanitra zay amboniny izy rehetra. Mahafinaritra ny lesona tsoahana am'izany mairay ny fiangonana izany. Mila hamafisina nefa izany fahamarinana izany ary mitaky fahazotoana ny fikolokoloana sy ny fahazaona mampitombo an'izany eo anivon'ny fiangonana zay ambara fa tenan'ny Kristy. Raha lazaina fa tenan'ny Kristy ny fiangonana de aoka tsy alaim-panasika eritrehitra hoe Andriamanitra zany ny fiangonana. Tsy Andriamanitra ny fiangonana fa napetraka Andriamanitra kosa mba hikolokoloana n'izany firaisana izany atonga ny rehetra mba hifanompo ary anana tanjona iray de ny fampandrosoana izany fiangonana izany. Jesosy no manome ireo fanomezana rehetra zay hoentina mampandroso ny fiangonany. Fanomezam-pahasoavana no ilazan'ny Paoly azy. Fanomezam-pahasoavana maha-apôstôly, fanomezam-pahasoavany maha-paminany, ny fanomezam-pahasoavan'ny evanjelista ary ny fanomezam-pahasoavan'ny mpianatra sy ny mpampianatra. Ny antony nanomezana andreo fanomezana ireo de tsotra, ny anao asa manan-danja mba ahatanteraka ilay firaisan'ny finoana sy fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra. Zany no voalaza amin'ny Efesianina 4:4 ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompona amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenany Kristy. Ny mpiara-mianatra namana ao amin'ny 5:10 dia zao no tanjona lazain'ny ten'Andriamanitra. Efesianina 4:5 mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ihany koa zany mahatratra ny ohatry ny alehiben'ny fahafenon'ny Kristy. Manana tanjona ho antsika ny ten'Andriamanitra. Ahatrarana n'izany tanjona zany dia mila fitombona isika. Zao no voalaza amin'ny Efesianina 4:5 mba tsy ho zaza intsony sika ka ilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saipetsy ataon'ny olona sy ny fiendreny hatanteraka ny hevitry ny famitahana. Feno hevidalina io andininy io. Efesianina 4:5 voalaza ao ny ambana zay entin'ireo fampianaran-diso isan-karazany. Tsy am'izao fotoana velomantsika zao ihany fa efa nisy ihany koa tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly. De hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe mba tsy ho zaza intsony. Ny zaza dia ambakain'ny olona indraindray. Mora mirona amina firena iray rehefa tratry ny fitaomana sy ny tsindro maro samihafa. Zany no ataon'ny ten'Andriamanitra hoe zaza eto. Ailangilana ao anatin'ny tolo-kevitry n'izany ailangilana zany ohatrany hoe ny sambo mandeha eny ambony rano zay fiainana andavanandro ny mpino tany Efesosy, ny ainan'ny Paoly matetika ihany koa zany mandeha sambo zany. Ailangilana zany hoe mirona atsy, mirona iry arakaraky ny fitsokan'ny rivotry ny ranomasina. Voalaza ihany koa ny hoe fitak'ireo mpanao akinga-tsaina, saipetsy ozy izy ny fanambarana amin'ny Efesianina 4:5 saipetsy. Rehefa jerena ny teny fototra ny teny Grika na andikanan'io saimpetsy io dia voalazan'ireo manam-pahaizana momba ny saotra masina ihany koa fa reny karazana kody kely fanaovana filokana ireny zany ny tiana ambara amin'izy io. Raha niala tamin'ny fampianarana izay araka ny soratra masina zany reo mpino de tratrany zany filangilanana izany ary lasa tratrany saipetsy zay ataon'ireo mpamitaka zay tsy mirofo mandany hery, mandany fotoana, mandany vola amin'ny fitaomana ny olona iandany aminy. Raha miala amin'ny fampianarana mifanditra sy mampifanolana ireo mpino ka mitodika amin'ireo mpampianatra voazatoetra sy azo itikina amin'izay fotoana izay dia hitombo amin'ny fahamatorana ary asa amin'ny mpahombiazana ao amin'ny tenan'ny Kristy izy rehetra. Zao no voalaza amin'ny 5:10 sy 5:20 amin'ny Efesianina 4:4. Fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ao amin'izay loha dia Kristy. Izy no hitombon'ny tena rehetra zay akambana sy ampiraisana tsara
noho ny fifanomponiny isantoniny araka ny fiasan'izay rehetra momba azy am'izay mety ho anjara asany avy ka hampandrosoany ny tenany amin'ny fitiavana. Ry mpiara-mianatra namana, zany no fikasan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Inona ary no andrasana amintsika? Na de efa azo antoka aza fa iray tokoa ny tena, iray ny fanahy, fanantenana iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra mihitsy izay tsy mety diso ny manambara izany. De mitaky ezaka sy asa mafy avy amintsika ny fampandrosoana ny firaisana raha mamaky ny 7 amin'ny Efesianina 4 isika. Efesianina 4 ka ny 7 izay manambara amintsika fa misy zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika ao anatin'izany rehetra izany. Efesianina 4:7 mazoto mitanany firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehi-pihavanana. Ry mpiara-mianatra namana, ratsambatan'ny Kristy isika ary tsy maintsy manampy ho amin'ny fahasalamana sy ny fitombon'ny vatana dia ny tenin'ny Kristy na ny fiangonana izany. Ny asan'ireo apôstôly, ireo mpaminany, ireo evanjelista, ireo mpiandro sy mpampianatra zay voalaza fa fanomezam-pahasoavana nomeny Kristy, de tokony andraisantsika tombontsoa mpampikambana, mpampiray, reo roy nofo sy tonontaolana ka tonga atsika hiara-mitombo amin'izay loha ary hiara-mihetsika amina fahombiazana, satria rehefa tsy mifanohitra sy tsy mifamaly reo roy nofo sy tonontaolana rehetra ireo fa miara-mihetsika, miara-miasa, dia mitondra fahombiazana sy fandehanan'ny asa haingana kokoa izany. Zany no atao hoe fandroson'ny fiangonana zay tadiavina ao anatin'izany rehetra izany. De averintsika indray mandeha ny Efesianina 4 ny 1:12 sy ny 12 zay andininy fitadidiny rahantsika teto nandritra ny herinandro. Efesianina 4 ny 1:12 sy ny 1:12 manao hoe ary izy no nanomeny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandro sy mpampianatra. Inona ny tanjona? Ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompona amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenin'ny Kristy. Tsy natao hampalaza ny olona anankiray zany, izany fanomezam-pahasoavana izany. Tsy natao hanindraindrana na hanompoana olona izany, fa natao hifanompony ny isantoniny ho fampandrosoana ny fiangonana izay tenin'ny Kristy. Manana andraikitra amin'izany manana anjara amin'izany ianao. Koa mino aho fa andray am-pony ten'Andriamanitra isika dia ho fantatritsika tsara ny tiana ampitaina amin'ilay lohateny hoe ny firaisana ao amin'ny tenin'ny Kristy. Firaisana zay mitondra aina, firaisana mitondra fitombona, firaisana ahafahana mihetsika sy miasa ary manompo ao anatin'ny fifaliana ary fehezin'ny fehi-pihavanana. Mino aho fa faniriana lalina mameno ny fo sy ny eritreritsika zany atytsika hanaovana fanandramana sy fampiarana ihany koa eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Tonga eo amin'ny fotoanany fanatitry ny Sekoly Sabata isika manasanao mpitiavana andray anjara am'zany fitahiana lehibe zany. Fitahiana satria isika tsiraray avy zay tsy mendrika, mpanota, mahantra, dia alahatr'Andriamanitra eo amin'ny toeran'ny mpiara-miombona antoka aminy ho fampandehanana, ho fanitarana ny ambaindain'ny fitorianany filazantsara mba ho famonjenareo namantsika zay mbola tsy mahalala izany fahamarinany ten'Andriamanitra izany. Koa ity feokira ity no entsika manatanteraka izany fotoana sarobidy izany. Manasanao ary de hiaraka hivavaka isika. Arainay tsara zay ny an-danitro misaotra midera mankalaza anao zahay
no reo fitahiana be deaibe zay nataonao teo amin'ny fiainanay nahafahanay nandray ny loha hevitra hoe ny faraisanao amin'ny tenan'i Kristy tamin'ny terinandro ity ka nampahafantarina inay ny mahiray ny fanahy mahiray ny tena mahiray ny finoana sy ny batisa mahiray ny tompo mba ho fanantenana iray zahay ao amin'ilay Andriamanitra iray izay ambony ny zavatra rehetra tompo ampio zay mba hanamafy sy hazoto ikolokolo sy ampitombony zany fitombona sy firaisan'ny fiangonana izany ary aoka rehefa nomezam-pahasoavana zay nomenao mba tsy hoentinay manandratra ny tenanay fa hoentinay kosa hoe atongotrao mba ho fanompona ny hafa sy voninahitry ny naranao mino sy matoky zahay fa ho tanterahanao aminay izany tonombavaka izany satria tonona sy angatana impolona amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mirasoa mankasitraka ary maneho indrindra ny fisaorana ireo teknisianina maneho ihany koa ny fisaorana anao mpanaraka ny fandarana zay tsy nampiteny rery anay teto fa nisy anao zay afaka ny fanakalo hevitra afaka ny fampahery ihany koa mifampitaona anao zay amin'ny manaraka indray samy ho tahin'Andriamanitra. Mianatra eo tongotrao